rehefa tapitra ny feptom-piasana tsy maintsy hirisona ny fifidianana araka ny lalàna i maître Eloi Ratefy Mahifamijoro. Gouvernemanta Tsay Christian tsy aomby io fitondrana io hoy ny professora Ralson Roger. Fiparitahany areti-maso migy misy fepetra raisiny eny an-tsekoly. Alarobia 17 janoary 2024 manatitra ny araba tonga kilasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrandry miazoazo miandry ny fanapahan-kevitra sy ny didy avoaka ny fitondram-panjakana ny eny anivon'ny komina mikasika ny fitantanan-draharaha amin'izao efa miatapitra feptom-piasana ny ben'ny tanàna izao. Ho an'ny komina Itaosy dia ny lefitra voalohany ben'ny tanàna no mandray an-tanana ny fampandehanan-draharaha. Voafetra ihany anefa ny fahefana ananandry araka ny voalaza. Teny an-toerana nanangona ny vaovao mialy Rarinombana sy Taiziny. Tapitra tamin'ny 10 volana janoary lasa teo ny feptom-piasana ireo ben'ny tanàna manerana any Madagasikara. Ny farana tamin'io andro ihany koa izany ny fahefan'ireo ben'ny tanàna miantsorika ny andraikiny eo anivon'ny komuna. Ho an'ny komuna Itaosy, ny lefitra voalohany ben'ny tanàna no mandray an-tanana ny fampandehanan-draharaha toy ny fanaovana sonia ny kopia. Voafetra kosa nefa ny andraikitra sahanindry raha ny voalaza satria ny ben'ny tanàna irery andry no manana fahefana hamoaka vola raha misy asa goavana ilana izany. Manireo pitsopitso sy ireo zavatra madinidinika kosa voatery mamoaka vola paosy ireo mpiasa ka solonina eo anivon'ny komuna izany rehefa tafapetraka sy mandray ny asa ny ben'ny tanàna voafidy. Miantona aloha izany ny fampandehanan-draharaha ilana famoaham-bola eo anivon'ny komuna mandrapivoaka ny didy sy ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Izay dia ben'ny tanàna lefitra eto anivon'ny komuna misahana amin'ny fampandehanan-draharaha aloha ankehitriny satria hatreto dia mbola miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny gouvernemanta vaovao hoe anao ahoana no toy ny asany ben'ny tanàna dia mampandeha raharaha fotsiny izay eto. Ny amin'ny hoe famoaham-bola sy maromaro dia ireny tsy andraikitra i ben'ny tanàna lefitra fa andraikitra ny ben'ny tanàna manokana ireny. Maromaro satria misy ny asa izay andraikitray ny manosony fa misy kosa nefa tsy andraikitray ny manosony fa zay tandrifianay no tohizanay hatreto dia ny amin'ny fampandehanan-draharaha ny amin'ny kopia état civil sy zavatra madinidinika izay asanay andavanandro. Lalàna ny nametrahana ny komuna, lalàna koa no nametrahana anay ho lefitra ny ben'ny tanàna dia manaja an'izay lalàna izay sy ny rafitra misy eto anivon'ny komuna izay. Raha tsy ahivina tany amin'ny volana novambra 2024 no efa tokony hirosona ny fifidianana ben'ny tanàna saingy mbola tsy misy resaka izany mandrak'androany. Miazoazo manoloana ny zava-misy noho izany ny ankamaroan'ireo mpiasa eo anivon'ny komuna 570 manerana ny Madagasikara. Tsy maintsy hirisona ny fifidianana rehefa tapitra ny feptom-piasan'ny olom-boafidy raha ny voalaza ny lalàna hoy ny mpahay-lalàna maître Eloi Ratefy Mahifamijoro. Tsy izay anefa no misy amin'izao raha ny resaka fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina no resahana izy ireo izay efa tapitra mandany 10 janoary lasa teo kanefa mbola mangina tsy misy resaka ny fifidianana mifandraiky amin'izany. Tsy manaraka ny lalàna ny zava-misy hoy ny mpahay-lalàna. Tato-baovao Zavandriamaefa eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Tsy misy mpitantana ireo komuna rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ny 10 janoary 2024 lasa teo no tapitra ny feptom-piasan'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolo-tsain'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Herinandro aty aoriana mbola tsy andrenesam-peo ny vomera malio tena amsahana ny fifidianana sy ny fitondram-panjakana hoe raha oviana amin'ny fotoana inona araiza ny vola azahoana manatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Mazava tsara ny voalazan'ny lalàna ao anatin'ny 250 ny mpahay-lalàna fa eo anelanelany faraiky amin'ny 30 ny volana May sy ny 30 ny volana Novambra no fotoana tokony nanatanteraina ny fifidianana. Raha ny fataperan'ny mandaha ben'ny tanàna araka ny izay voalazany nanao teo zany dia efa tokony ny hirosona zany. Talohan'izao fotoana ifampiresahantsika izao io fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina io. Amin'izao fotoana izao nefa satria raha araka voalazan'io lalàna io dia ny hoe
20 andro farafahakeliny ny tsy maintsy any akana nyreo mpifidy zany handray anjara amin'ny fifidianana araka izay daty voatondro ao anatin'ilay anaovana n'ilay fifidianana. Tsy misy nefa zany amin'izao fotoan'izao. Dikan'izay tsy mbola ao anatin'ny 20 andro manomboka androany zany no hanaovana an'io fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina io. Zany hoe raha nanaraka ny lalàna ny mpitondra ankehitriny dia tany amin'ny volana aogositra 13 nefa tokony nanainga ny mpifidy an-Datsabato ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny fanjakana, ary ny volana novambra tany hoany no efa nirosoana izany fifidianana be ny tanàna izany. Voalaza ny 12 ihany koa fa tsy maintsy ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany no anatanterahina ny fifidianana. Misy anefa ilay antony manokana voalazan'ny 17 raha ny fanazavana nentin'ny mpahalalana trany. Azadino anefany fa misy ny exception izay raha ny lalàna ny jerena dia tena mavesa-danja ny voalaza ny exception na ilay ataontsika hoe zava-maningana ao anatin'ny lalàna zany, satria ilay 17 dia hoe rehefa tapitra arrivé à terme zany ilay mandat dia tsy maintsy hirosoana ny élection. Tsy safidy zay fa hoe tsy maintsy hirosoana zany ny élection rehefa tapitra ilay mandat. Manaja ny kipitsopitsony rehetra izay voatondro ny lalàna fotsiny araka ireo andininy voalazako anao teo ireo fa tsy maintsy tokony hirosoana ny élection fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Tsy nazaina sy narahana araka ny tokony izy araka izany tsy ireo andinin-dalàna misa roa hamifeny fifidianana ireo. Manao izay tiany atao ny fitonam-panjakana ary efa zatra manao hitsin-dalana. Mandeha tsy misy lohany avokoa ny komuna rehetra amin'izao fotoana izao satria tsy fantatra mazava izay tena tian'ny mpitondra tongavana. Mifandraiky amin'izay vaovao izay mandray an-tanana ny fanentanana ireo olom-pirenena isoratra anarana anaty lisy mpifidianana ao anatin'ny fokotaniny, ireo tompon'andraikitry ny fokotany roa ao anatin'ny boriboritany faefatra. Efa lasa eny anivon'ny distrika ny kaziny voalohany fandraisana anarana fa mbola afaka misoratra anarana hatramin'ny 12 febroary kosa ireo tsy mbola ao anaty lisitra hoy ny tompon'andraikitra. Avitra Sondrabe sy Mathieu Princy. Mavitrika ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ho ana fokotany roa ao anatin'ny boriboritany faefatra. Ho an'ny eto amin'ny fokotany tsy mialonjafy vao nanomboka ny volana desambra teo ny fanavaozana isan-taona dia nanentana ireo chef secteur ny fokotany antsony olona anatiny ny fokotany. Manana secteur efatra izy ireo ary nitovy avokoa ny toromarika. 20 ireo feno 12 taona sy tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra teo aloha no efa voasoratra anarana hatramin'ny 15 janoary teo. Tamin'ny 15 moa zany hoe farana aloha ny anankiray iny dia taona naterina tany amin'ny seny tsy tafiditra tamin'ilay lisy mpifidianana tamin'ny voalohany aloha dia tonga daholo. Nisy ny niala, nisy ny maty dia nasorina daholo ampidirina tamin'ilay anona daholo nasorina zany ny maty dia nasorina ny findra dia niditra nampidirina. Ho an'ny fokotany akady lalana ao anatin'ity boriboritany ity ihany, nisy ihany koa ny fanentana samihafa natao teo anivon'ny fokotany tamin'ireo secteur efatra. Manodidina ny 700,000 hatramin'ny 500,000 eo ny isan'ny olom-pirenena ao anatin'ity fokotany ity no tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana isan-taona. Ka ny iray misy lisitra raika amin'ny 70 no efa voatitra eny amin'ny distrika hatramin'ny 15 janoary teo ary mbola mitoy ny fandraisana anarana eto anivon'ny fokotany. Sanandro izay dia manentana izay olona tonga eto dia manentana. Ela zao ilay manodidina anareo any izay mbola tsy nahazo karaha fifidianana dia efa manao ny deuxième carnet zao izay ty. Dia efa mba misy olona maromaro ihany ato anatin'ny deuxième carnet. Zany hoe ilay olona zany amin'izao fotoana izao mazoto teto aminay teto dia eo amin'ny 1500, 1400 zay zany ny isan'ny olona mpifidy. Fa actuellement izy zany eo amin'ny 1300, 1400 teo zany ny tafiditra. Dia nisy ilay mbola tsy tafiditra zany dia mety azy ihany zany ilay salanisa amin'izao ilay olona sasan'izao. Manana hatramin'ny 15 febroary izao ny olom-pirenena rehetra isoratra anarana eo anivon'ny fokotany mba ho isan'ireo afaka natanteraka ny fifidianana mifandimby. Andraikitra lehibe sy izo fototra amin'ny maha olom-pirenena ny fisoratana anarana ho isan'ny mpifidy. Fanapa-kevitra iray tsy miverina ametrahana izay olona heverina fa hitondra fanavaozana sy fampandrosoana ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana.
Vavoany politika izay ihany tsy aomby ity fitondrana ity raha ireny fomba fanendrena ministra ireny hoy ny profesora Ralson Roger kajikajy politika ho amin'ny fifidianana manaraka no tanjony fa tsy misy fiahina ny sosialim-bahoaka sy ny fampandrosoana ifanitsaka ihany koa ny asan'ireo sekretara-panjakana sy ireo ministera satria tsy fantatra mazava ny nametrahana rafitra ireo fanadihadiana. Mba teo amin'ny tantaram-pirenena nisy fombafomba toy ireny tamin'ny fanendrena ireo mpikamban'ny governemanta. Raha ny lojika hoy ny mpandinika raharaham-pirenena dia olona avy ao anatin'ny antokona vondrona manohana ny mpitondra no nitsongana ireo minisitra. Tsy izay anefa no nitranga ary mbola nolazaina ihany koa fa governemanta misokatra ho an'ny rehetra no hatsangana. Tsy nisy fiovana firy tamin'ny governemanta efa nisy hatramin'izay nefa no natsangana. Mijanona ao baraingo ny sivana entitra nolazaina fa ny fantenana ireo mpikamban'ny governemanta ireo izay nambara fa nankinina tamina kabinetra manam-pahaizana manokana. Ahina tsy hahatanteran'ireo ministra ny filan'ny vahoaka araka ny andrasana amin'izy ireo. Tsy ahomby ny fitondrana io satria fanipaka be ny endriky ny olona tafiditra ao. Misy ao ny avy any velona izay tsy fatapoky tsy fatapeviana fa azo tamin'ny fitsapana fotsiny tsy hainy mitondra koa hoe izy ireo olonareo raha sy tamin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana azy io anao ny olona io ireo olona dia etsy andaniny koa le mena toerana amin'ny endriny zay te mamperitreritra be tanàna Antananarivo ary dia potika tanteraka lalana potika fako Ramalala ny fanotorana tany tsy tenenina tsony nefa dia nahazo ministera goavana super ministère izy dia hita fa hoe anomanana zany sady kajikajy politika momba ny fifidianana ho avy izay no nametrahana azy eo ka tsy ao mihitsy zany le fieritretana hoe ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka. Fametrahana rafitra mpanatanteraka iray tarihan'ny filoham-pirenena tsy azon'ny praiminisitra Baikouna nananganana sekretera-panjakana sivy izay misalovana ny asan'ny ministera ho ihany ny mpamakafaka. Izy ireo zany tsy voafehin'ny praiminisitra mihitsy fa misy fitondrana roa zany eto ny iray zany ao amin'ny présidence ny iray aty amin'ny praiminisitra dia ahoana zany rehefa mivorony conseil des ministres dia ahoana zany izy ireo raha mihoatra ministra hatria izy akaiky ny président dia lasa super ministre zany zareo zany rehetra zany mametra-panontaniana hoe misy kajikajy politika sa inona indray no ambadika izany fanatetarana ny asa ary zany dia tsy maintsy mibaiko ny filoham-pirenena avy hatrany no arahana fa ny praiminisitra zany ary amin'ny ministera. Mananontany araka izany ny ady anatiny amin'ny samy mpitondra manoloana ny fanendrena ireo ministra ireo. Azo heverina ho ihany ny profesora Ralson Roger fa misy ny fifandirana ao anatin'ny fitondrana ka namafy ny tsy fahombiazana amin'ny fampandehanan-draharaha izany. Fa niakatra fampanoavana omaly ireo manamboninahitra ambondroa eo anivon'ny tafika izay nosamborina sy nampangaina ho nanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny kiasa anakorontana mialohan'ny fifidianana kanontanana vonjimaika eny amin'ny fonjany Tsiafa nanomboka ny 17 Novambra lasa teo. Tahoatry ny fiakaran'izy ireo fitsarana omaly dia naverina ny Tsiafa ireto manamboninahitra ireto ka any am-ponjy izy ireo no iandry ny valim-pitsarana izay voaka ny 30 Janoary ho avy izao raha ny loharanom-baovao. Ratsaivina no samborina ireo manamboninahitra roa ireo ny tapaky ny volana Novambra taloha kely ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fantatra tamin'izany fa komandy ny tafika no nametraka ny fitoriana tena nivon'ny zandarmeria momba ity raharaha ity. Fanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fanakorontanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika miaramila ikomy no vesatra hiampiangana ireo manamboninahitra kolonely roa raha ny fanazavana andrasana ny toin'ity raharaha ity. Eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray mizaka ny tseraniain'ny malagasy amin'ny fiakarana vidinentana ilaina amin'ny andavanandro ankehitriny. Mila manana politika mazava ampiakarana ny fahefa-mividin'ny malagasy ny mpitondra mba azony tsiraray miaina sy mizaka izany ho ny mpiarony zony mpanjifa. Zavandriamahefa sy Mano Randriamalala. Tsy mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Taratry ny fanontran'ny malagasy izany. Lanja miakatra ny fiainana saingy tsy maharaka izay fiakarana izay ny fahefa-mividin'ny tsirairay. Anjara ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra no mitady ny vahaolana sy ny fepetra aingana hampiakarana izay fahefa-mividy izay ho ny mpiaro ny zonim-panjifa ao anatin'ny fimozom-pam. Famokarana koa nefa tsy afaka mamoaka raha be dehibe tsika
zay keo anankiray a fandrika be le mokotra be dehibe tsika de hoe tena be dehibe ny vokatra misy fa rehefa tsy manafaefa mividy tsika de tsisy mividy indray koa io de vao mainka io tsy mety foana le izy zany hoe le izy zany a io mantsy le cycle famokarana sy fanjifana zany hoe mpanjifa mila manam-bola izy ahafahany manjifa raha ohatra ka mamokatra be ary tsika io zao manao hoe odofitsika manao zavatra tsika hoe be dehibe le famokarana atao a itretina hoe zana hoe ahafahan'ny olona mahita asa ahafahan'ny olona manana vokatra fa rehefa tsy manana le vola entimanana zay le entimananatsika de mazava ho azy fa tsisy dikan'io de voatery hoe alefa ny velony de nivelandray mahazo azy fa tsika mihinan-kava mahantra ety any. Akoatra izay mampametra-panontaniana ny mpiaron'izy ny mpanjifa ihany-koa ny fisian'ireny vary simba amina taonina maro tratrasaka amidy amin'ny mpanjifa ireny. De io zany mampanontany teny ihany koa fa ny ary amin'ny ministera varotra sy ny fanjifana hoe tsy tokony ho fatany ve reny efa sy manana diady moa zay de hoe tsy voatery ho fatany le izy hoe misy an'ireny eo kanefa ozake tokony ho fatany ihany raha ny fiheveranay azy tokony mba nisy ihany satria reny le tany hita be dehibe mivoako maty sambo iny de miditra ao anatin'le silo sy ny sahala am'izany ahoana moa ny tsy afatara hoe misy vary miditra be dehibe io de tokony ho hitany rehetrarehetra misy tompona rehetra zany tokony afatana an'izany na inona ny tsy navoaka reny io zany mizara manahirina hoe le fahantrany efa misy nefany a lay manimbanimba zavatra nireny tsika manao gaspillage efa maro tsika manao gaspillage ary zany tsy keny loatra nyty le hoe fandorana entany ty koa hoe lany daty ty gaspillage reny aminay tsika ve mahantra de mbola mandoro entana fa tokony jereviny tokony naovana an'ireny ny ivelany efa miezaka manao an'ireny a hoe tsy potehana ny entana raha ny daty fa na alohany mbola ny daty efa zaro fotsiny raha azo atao hoe mikasika ny olan'ny herinaratra izay mampikakaika ny vahoaka andrasana izay ho afitsoka ity minisitra vaovao voatendry isanany angovo ity hoy ihany ny mpiarona izy ny mpanjifa. Manodidina izay vaovao izay maro amin'ireo olona sy ireo mpanjifa ny orinasa Jirama no mitaraina fa maloto ny rano tonga ny tokantrano izy ireo tao anatiny andro maromaro izay. Anisan'ireo faritra andrenesana izay fitaraina an'izay ny eny Ankadikely Ilafy, ny eny Analamahitsy, ny eny amin'ny Haute-Ville, ny eny Andoharanofotsy sy ny manodidina. Raha ny zavatra hita maloto toy ireny misy vovoka ireny ny rano ka rehefa mipetraka elaela dia na misy fotaka na misy loto toy ny lomotra mijano amin'ny faravodin'ny so na koveta na tavoahangy asiana azy. Raha no antanina amin'ny mahakasika ity tranga ity anefa ny teo anivony orinasa Jirama dia nilaza fa rano madio ary manaraka ny fenitra ny rano vokarin'izy ireo saingy mety misy antony vitsivitsy mahatonga izay fahalotoan'ny rano izay. Raha ny fanazavana na misy fantsona tapaka na misy fanamboarana ataon'izy ireo any amin'ilay toerana ahitana izay fahalotoan'ny rano izay. Raha tsy misy fiovana na misy tranga hafahafa nefa dia azon'ny mpanjifa atao ny miantso ny laharana maitso 720 sy 500 eo anivony ity orinasa ity ahafahana manao ny fitiliana ilay rano eny anivon'ny laboratoara hamantarana ny antony mety mampaloto izany. Pejy ny fitaterana kosa indray anisan'ireo faritra voakasika amin'ny fisiana rotsakorana betsaka vokatry ny rahombaratra matanjaka tao atsimon'ny Nosy Komoro ka tafiditra ny Mahajanga ny faritry Melaka, Boeny, Sofia ary Diana. Ahina noho izany ny atapahany lalam-pirenena faefatra sy fahenina no ny fiakaran'ny rano sy ny fotaka. Atahorana ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany antraika avy hatrany any amin'ny ady vilany izay fatapahan-dalan'izay raha sanatrika isy ho nambara ireo mpamily any amin'ny lalam-pirenena faefatriny. Mialy Rarinombana tahiriny any no mitatitra ny vaovao. Atahorana ny fiakaran'ny rano, ny fiotsahan'ny tany ary ny fotaka any amin'ny lalam-pirenena faefatra mampifandray Antananarivo sy ny faritra Boeny, Melaka, eo koa ny lalam-pirenena fahenina mampitohy Antananarivo sy ny tapany avaratry ny Nosy toy ny faritra Diana, Zava vokatry ny rotsakorana betsaka ateraka ilay rahombaratra matanjaka avatsy Komoro tonga ao Mahajanga. Voakasika izay fiakaran'ny rano sy ny fotaka izay eny any Berivotra 55, Andranofasika, Akazomborona, Antanambao, Andranolava. Ankoatra izay, ahina ihany koa ny fiotsahan'ny tany eo anelanelany Mahevadanana sy Ambondromamy. Noho ireo zava-misy ireo, ahina ny mety ho fanakatonana sy ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faefatra sy lalam-pirenena fahenina iny. Zava-misy tsy azo heverina aromafy ho an'ireo mpamily taksi borosy amin'ny lalam-pirenena faefatra satria hiatraika avy hatrany any amin'ny aty vilany tokantrano izy ireo araka izao fanazavana izao. Fiatraikany voalohany tonga dia any amin'ny sakafo. Izay aloha zao mampijaly anay tsy hoe mampijaly anay mpamily fa mampijaly antsika malagasy sakafo. Dia tonga dia any fiatraikany voalohany satria ataontsika hoe tsy mandeha fotsiny izay anatin'ny herinandro
dia efa misy fiatraika mafy be na tokantranonay zao zara raha misy olona hoentiny tsisy olona firy am'izao ka raha ho tapaka koa ara eo dia samby fatatsika ny vehivaly marary olona mihitsy tsy manam-bola asa tsy misy dia zara olona efa tena programma tsy azo elana zany matoa le olona mandeha sanatria hoe zavatra ratsy na zavatra tsara na resaka tsena na ohatrohatran'izay na misy fiatraikany be aminay mpamily mihitsy zany satria zay tsy afaka hiasa raha hoe misy mifatapahany lalana satria ny olo voyageur mety tsy andeha sarotra ho an'ny olona satria ny olona raha ohatra hoe misakafo indray mandeha ny olona lasa misakafo indroa izy ny telo eny an-dalana satria vokatra le fatapahany lalana dia tsy maintsy isy transportement koa dia sahirana ny olona raha mitondra entana dia mety tsy andeha mihitsy ny olona satria le olona tena hoe tsy fidy ny tena tsy maintsy mandeha ihany ka Majanga koa milaza misy an'le arety mason'ny andro ratsy nefa dia mety tsy isy voyageur andeha mihitsy zao ary zao hoe tamin'ny Making mangina be nefa ny ohatry zao isan'andro mba bebe olona ihany mandeha Majanga Mbondromamy manomboka tamin'ny Maly ka vitsivitsy mpandeha satria matahotra le andro ratsy le aretina any amin'ny faritry Majanga koa ny olona ma zao aller retour ary tia manahirana amin'le lalana ratsy le rotsakora lafa tsy miasa zany zay raha tapaka lalana satria ratsy ny lalanao ny RN4 ny RN6 ny RN rehetra zany ratsy daholo am'izao fa amin'le andro ratsy io tena enjana be raha tapaka dia tsy hoe inona ny azo anay angambany ny asa fivelomana za zao tompony automobile dia manajanona mihitsy satria vidina pièce ninona sahirana zany zay raha amin'le lalanao ratsy ny andro ratsy dia mety ho tapaka eo tsy fantatra moa zay amin'io cyclone sy any dia olana be le izy anisan'ny olana mampitaraina ary miteraka fahatsiantoka man'ireo mpamily taxi borosy sy tompona fiaratra amin'izay ny ara-tsin-dalana mioampampanany amin'ireo lalam-pirenena saika manerana ny nosy tsy araka intsony ho izy ireo ny vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fikarakarana sy ny fanamboarana manampitrotraka indray ity ny fisiana andro ratsy vokatry ny volinandro fahavaratra izay ahina hiteraka fahatapahan-dalana hiatraika avy hatrany any amin'ny fidiram-bola tokantrano maro no tandindondoza eny ambanina mpamarinana amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao miaina anaty tebiteby ireo mponina eny an-toerana saingy tsy hafa manoatra efa misy ny fanentanana azy ireo hiala eny hifindrany amin'ny toerana azo antoka saingy noho ny antony samihafa dia voatery miaritra ny zava-misy eny izy ireo Nzavandria Maefa Simano Randria Malala akoatra ny tondradrano ho an'ny faritra iva anisan'ireo faritra tahorana mafy ny amin'ny mety ho fihotsahan'ny tany sy ny vato ny ety amin'ny faritra avo atony ny ety amin'ny ambanina mpamarinana sy ny manodidina rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao taintaina sy tebitebo no iainan'ireo mponina mipetraka ety isan-taona mamy ny miaina kanefa mbola sarotra ho azy ireo ihany koa ny amela ny trano firenana izy ireo sy ny entana rehetra rehefa misy ny famindrana azy ireo eny amin'ny toerana voatokana zay mitaintaina foana moa zay rehefa ohatra amin'ny voamanomboka ny janvier milosaka mihitsy ny orana dia efa mitaintaina tena miaina amin'ny tebiteby fa ety moa fonenanay ety tsy afaka nifindra ho aiza zay ity koa ny tanina lehibe teto ny tanin-drazana ohatra izany dia raha andeha zay ho aiza ny fanananay atao ahoana le trano koa avy eo lasa tanàna olo rehefa vita ny fahavaratra zay vao miala zao any tonga dia efa raha ohatra miala zay ny tranonay metanay ao daholo tsy afaka nientana any an-tsabony tena grave be aloha le any an'le resaka tsabony tena grave be satria mifangaro any daholo ny vahoaka rehetrarehetra ny ampolisy izany samy manana fomba fiainany tany anaty lavatrano ny aretina koa etsy-andany nefa ny fangarongaro any tena tsy mety aloha le any an-tsabony tena marina ho an'ny mponina sasany tsy ny fanalana azy ireo isan'ny taona sy isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao no vahaolana raha ny fanazavana fa ny fanadiovana sy ny fanalana ireo fako mety ampidoza eny an-toerana amin'ny fotoana rehetra ho anay ambanina mpamarinana manokana dia ireto zavatra maniry eny ambony reto no tena danger ho anay fa tsy ny vato reo zany efa nanaovanay boky na lefa tany amin'ny CUA na lefa tany amin'ny pompier vitanay tsara mihitsy zany efa nalanay sary hoe reto ny zavatra tokony hiala teny fa tsy fantatro hoe inona no ohatrany hoe tsy jerena ve le izy fa zay tiany zareo no atao zavatra tokony esorina systématiquement reny efa tamin'ny fotoana tany aloha be tany tamin'ny fitondrana tany aloha be tany manala an'ireny dia tsy misy fakomidina fa ireny fakomihitsan'ireny anie ireny no tena mahafaty olona ary tena mahafaty olona dia itsika ve raha ohatra hoe eto zany misy ny atao hoe covid ohatra
dia tsy ny covid avy ny fongorona fa ny vahoaka ny vinoana dia ohatr'izay ilay izy maninona raha tedavina le solution tena hoe à long terme fa tsy hoe à chaque fois avy ny orana fa avaratra dia mialana ireo mponina any ambanina mpamarinana mialana ireo any faritra avo ho any hiala ny faritra avo dia andeha hidina eny amin'ny faritra iva nefa ny faritra iva raha feno rano sa zay andeha hipetraka any anaty téléférique ataovy any ary le téléférique hipetrahanay tokatrano 50 tafo eo no tandimdoza amin'izao raha neny amin'ny fokotany nambanina mpahamarinana efa vonona amin'ny fandraisana ireo trabona ny fokotany sy ny tompona ndraikitra raha tokoka sanatria misy ny loza efa napetraka ihany koa ny saina mena 20 mahery ho an'ireo faritra tena tandimdoza iray volana lasa izay misy amin'ireo tokatrano sasany tena atahorana kosa no efa nifindra any amin'ny fianakaviany mahakasika ny toetry ny andro mbola azo vahana hatrany ny talio atao anaty ny 2 andro ka hiteraka alondrano mampidoza ho any morontsiraka avaratra Andrefanosy ahery ny ranomasina noho izany ka mety ho tafakatra 2.5 metatra hatramin'ny 3.5 metatra indraindray ankoatra izay ho sarotra ny fifamoivoizana na an-tanety na an-dranomasina nahazo fampitandremana amin'ny lokomena ny morontsiraka Boeny Sofia Ridiana itoy hatrany orambaratra entin'ilay tangoron-drahona ny atsinanana sy ny tapany atsimo Alvatra Magoro anorana tandrifindrahona ny Diana ny morontsiraka Sofia mihitatra hatrany Betsiboka Bongolava Itasy Vakinakaratra Amorony Mani Analamanga Vadovavy Fidivonany ary ny tapany avaratra loatra Mangoro entanina hatrany ny rehetra anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony ary anaraka tsy tapaka ny vaovao ho an'ny Boeny sy ny Sofia dia miato aloha ny fampianarana ka amin'ny zoma any vao iverina an-tsekoly ireo mpianatra. Vaovao manodidina ny fahasalamana manomboka mirongatra tsikelikely ary mipetraka eny amin'ny faritra hafa miparitaka amin'ny faritra hafa fa tsy any majanga irerintsony amin'izao fotoana izao ilay conjonctivité bactérienne aretim-maso pazon'ny olona rehetra no mafisina araka izany fepetra fisorohana sy fanajanonana aingana ny rojo-pifindrany io aretim-maso io any an-tsekoly ankoatra ny fametrahana dispositif de lavage de main amin'ny alalan'ny fametrahana toeram-pidiovana sy fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony eny an-tsekoly ho mafisina ihany koa ny fanajana ny elanelana raha ny nota navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena tsy maintsy ampahafantarina ny avitrany ny tompon'andraikitra sy ny ray aman-dreny raha misy ny tranga mampiayay eny an-tsekoly misy amin'ireo sekoly mihitsy aza no milaza fa mety ambitsadra vonjomaika hatramin'ny ray volana ny fampianarana mihitsy raha misy tranga momby ity areti-maso ity mila ny fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny ny zava-misy isorohana ny fiparitahany any an-tsekoly ka anapaka ny fampianarana na izany na tsy izany tokony omaily ny rehetra nafadina ny manao dokotera tena satria mety afara amin'ny fahajambana ny fahasarotana raha tsy voatsabo ara-potoana. Vaovao ny trangam-piarahamonina arovan'ny lalàna Veleto Madagasikara ny olona tsirairay amin'ny resaka fandriampahalemana tsy voahaja nefa izandra ny tsy fandriampahalemana feno abibina izay iaina ny sambatan'olona amin'izao fotoana izao no jerena fanadiadiana. Raha mitoy ny alatra tolapaty ary mbola tsy tratra ireo tena atidomikotrika izany dia manjaka indray izao ny alatra voamaso ny fanapahan-doha mitondra fasina amin'izay tsy fandriampahalemana feno abibina izay ny tapany Atsimonosy iny miororo tanteraka ny anilakaka noho ny alatra voamaso na teo azy ireo fa voasambotra no hitera raha ity tonga eto indray nivoatra ihany koa ankehitriny izay fanapahan-doha izay vehivavy iray no hita faty tsy nisy loha-intsony omaly ty tsy faravohitra ankoatra ny olana ara-tsosialy izay tsy maintsy hatrihana amin'ny andavanandro mitaintaina ny rehetra mivoaka ny trano tsy voahaja ny lalàna miaro ny zon'olombelona mitaky ny fiarovana ny olom-pirenena. Amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona amin'ny andinin'ny fahatelo dia misy soratra tsara mazava tsara hoe zo iaina ho afaka ary anana fiarovana ny olona tsirairay dia ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny zora sivily sy ara-politika ny andinin'ny faharoa miteny an'ilay izy avy ilay olona tsirairay izany hoe olona tsy hanavaka vahana io izany na lehilahy io na vehivavy na resaka ninonina zany frihana misy an'ilay olona dia tsy hanavaka vahana tokony hanana an'izay fiarovana izay rehefa miresaka an'ilay zo iaina mankotsika dia tsy maintsy voakitikitika ny resaka tsy fandriampahalemana. Nilaza ny administratera sivily Raoul Rivo Paolo tao amin'ny compte Facebookiny fa 12 ireo voasambotra voasaringitra amin'ity alatra maso ity. Raha ny vaovao nozarainy ihany dia voalaza fa niova ny fanadihadiana ireo voasambotra rehefa niakatra ny famotorana. Raha ny vaovao navoaka n'ity administratera sivily ity ihany dia misy amin'ireo voasambotra ny vonon'ireo mpitandro ny filaminana avy hatrany. Tsy fantatra mazavatra amin'izao ny antony alatra voamasina ny fanapahan-doha ary tsy ihany koa ireo olona mpandray ireo voamaso izay vidiana manodidina ny 100 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny iray. Arak'izany dia mitaky fitoviana eo amin'ny fampiarana lalàna eo anivon'ny fitsarana mba tsy hisy ny fanavaka vahana araka ny takiany lalàna hatrany.
mila petraka amin'ny toerana tokony isy azy koa ny mpampiatra lalàna mba hivoan'ny marina. Izay fampiarana an'izay indrindrandrindra sitrahana le zo sitraka fitsarana mitovy, zany hoe fitsarana zany tsy anavakavahana fa tokony mampiady rehetrarehetra, zay le ataontsika hoe accès équitable au niveau de justice. Marina fa amin'ny andininy fahavalo fa sivy fa folo ary faraika ambe folo ny fanambarana irasam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona. Raha hoe tena hoe andinina betsaka indrindra dia mahakasika ny resaka procès équitable io. Dia izay zavatra izay anisany mila jerena tsara any amin'ny paikady indrindrandrindra. Voaloha miainga any amin'ny paikady amin'ny alalana politika, na amin'ny alalana plan, na amin'ny alalana projet indrindrandrindra hoentina miaro, zany hoe iarovana ny vahoaka sy ny fananana. Hatreto izany aloha na ireo alatra taolapaty sy taova, ny alatra voamaso sy ny fanapahan-doha dia samy mampametram-panontaniana ny rehetra izay ambadika ireny herisetra ireny. Maresaka iraisam-pirenena nametraka tanjona Ukraine fa androakany Rusia eo amin'ny faritry ny abakabany amin'ity taona ity. Mbola ho ela nefa ny andresena ny Rusia hoy ny filoha Ukrainiana ary mila fanampiana avy amin'ireo firenena tandrefana izany. Ravora Zafimaina eo amin'ny sariny Andry Rakotomala. Mandray anjara amin'ny fivoriana raha-toe-karena atao an-davina amin'izao. Nanamafy ny ministry ny raharaham-bahiny Ukrainiana Dmytro Kuleba afa-tsy maintsy roasina amin'ny abakabaka Ukraine ny Rusia amin'ity taona ity. Zava-dehibe ny afana amin'ny feny abakabaka hoy izy, izay fomba iray ihany koa ifehezana ny ataperan'ny ady. Voaresaka nandritra amin'ny fionan'ny filoha Ukrainiana tamin'ireo filoham-pirenena maro tany Davos ihany koa ny resaka fanampiana ara-miaramila sy ara-tsakafo an'ny Ukraine. Mbola ao anatin'ny atanteraka Rusia sy Ukraine ankehitriny ary tsy misy ny marimaritra iraisana tamin'ireo filoha rototo ny amin'ny mety ampitsarana ny ady. Ilaza moa i Vladimir Poutine atao amina fahitalavitra Rosiana fa ho mafy ho an'ny Ukraine ny vokatry ny ady raha itoy izany. Itsinkilan, ilaza ny AI ny sekretera-panjakana Amerikana fa mety tsy hisy ny fampitsarana ny ady eo amin'ny rotonta satria samy ziriziry amin'ny heviny ny filoha Ukrainiana sy ny filoha Rosiana. Mamelatra ny tafiky Rusia Ukraine, drone mpiady Rosiana roapolisy izao no nompotean'ny Ukraine alina, voatafika tamin'izany ihany koa ny faritry Kherson, Dnipro sy Sumy, saingy tsy nisy ny ainana fohy. Rainao avitrany toy ny mahazatra aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina sy ny Global News. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Cosmixine. Ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tongovavy manome fotoananao rampitso indray. Veloma tompoko.